ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady vansomasina ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fanahy masina. Amen. Aoka ho vonona mpoam-panahy isika hiantsidera amin'ny voninahitra an'Andriamanitra ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Omany eo an'lohantsika ny salamo fahafito ambin'ny folo amby zato. Salamo fahafito ambin'ny folo amby zato, io no erantsika rehetra miantsidera ny tompo. Rehetra izay dia ny ireo fahavalo ambin'ny folo andininy voalohany sy ny faharoa no ankalazantsika azy. Revona malala mitsangana ankehitriny hiantsidera ny tompo isika. Dia andeha isika iompeo sy iompo ampanao salamo hiantso an'Andriamanitra ka na hoe midera sy mankalaza anao zay tompo fandriamanitra tsara ianao nanome anay tombonandro pahavelomana hazahonay miamboka izao fanompivavahana nitantananao anay izao ataonay ahoana ray eo ny tsy antso sy ideranao manoloan'izany fahatsaranao zany koa raha novorinao eto zay eto antranonao dia omany ampoam-panahy haizanay manatona anao miatrika anao fa ianao membonahitra sy lafy ary izao ampavahana izao anye hahatsapanay no ny era fa ianao masina fiombonana marina sy mafitra aminao Andriamanitra ka tonga anay hatsiara fa ianao no Andriamanitra iaro olonao zahay ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany manatre Tompo. Amen. Azo toerana ianareo. Dia malala ao amin'ny Tompo manambara ny fitsapony amin'ny olony Andriamanitra koa ianao amin'ny fanajana sady eritrereto lalina ny teny manambara ny fitsapon'Andriamanitra zay hitantsika amin'ny bokin'ny Deuteronomia toko fahafito ambin'ny folo ka ny andininy fahafolo. Izao no ambarany: ary arao ny teny izay ambarako aminao eo amin'ny tany izay hofidiany Jehova ka mitandrema anao araka izay atorony anao. Izany no sitrapon'Andriamanitra fa voasoratra hoe
ataotsika ny rehefa 5:392. Satria tsy ny hainy ny teniny fianambarany isika ny mety mila amintsika dia mifona aminy fa voasoratra hoe tsy ambinina izay manafikelo raha teo mianjaanjo eo anaten'Andriamanitra izay nataotsika dia afaka malala zarantsika azo ameny fotoana ahafahantsika mifona tsy mbebaka aminy koa andeha ifona iombona amin'izao vavaka izao isika. Tompo Andriamanitra rena io mazava izay nambarana ny sitraponao arao ny teny izay ambara tsy nanaraka izany zahay mitandrema anao araka izay atoronao tsy nanaraka sy tsy nitandrina izany zahay nireko Tompo ny vahoakanao ny ataona ihany kay nahatonga anay ho fadiran'ovana dia ny tsy nanarahanay ny teninao sy ny sitraponao izay efa nolazainao taminay ny teninao mitondra fahazavana sy torolalana ho anay ka rehefa tsy nanaiky izany zahay dia diso lalana sady miaina tao anatin'ny aizany. Tompo lasa neniny zahay dia indraiky mifona aminao Andriamanitra mangata-pamelana aminao fa diso teo anatrehanao tamin'ny teny tamin'ny fisaina tamin'ny fitondran-tena tamin'izay nale satria tsy niaina sy tsy nankato tamin'izay nambaranao raha eo zaranay aza mamindra fo aminay ianao zaranay aza manome anay taona vaovao ianao mbola ialanao nenina aminay ka ifonanay aminao zany mamela eloka anay Tompo mamindra fo aminay havao zahay diovy zahay tefeo zahay ny maty aza natanganao zay anovanay ve Tompo vitanao zany koa amin'ny anaran'i Jésus-Kristy ilay mifonao anay ao anilanao ray no anaovanay zany vavaka zany mamindra fo aminay Tompo. Amen. Ho fanoizatsika ny fonana amin'ny Tompo no anaovantsika ny hira 5:7 fahatelo ary fahaefatra. Yeah.
fitiavan'Andriamanitra tsy misy fonoverina ny ray asa anisan'izany izao sy anao ary profon'izany ny nanomezany antsika ny taona vaovao mbola diavintsika ankehitriny ko anao zay nibebaka tokoa tamin'ny fonao ho anao zao teny famelan-keliko izao ho anao zao teny mamy izao koa mitsangana ankehitriny handre sy handray izany avy amin'ny Tompo hoy izy amiko sy aminao hilaza zava-boatendry aho Jehova nilaza tamiko hoe zanako ianao izao miteraka anao androany noho izany voavela ny elokareo noho ny anarany masina midy rasy mankalazany Tompo fa voasoratra hoe tsy misy fitaka ny fanahy andeha hidiaratsika ny Tompo ny hira fa 340 andininy voalohany sy ny faharoa fa olon-dafaka raha teo isika. Voavela eloka namrana fo dia sahy mijoro vavolombelona finoana izay nananany ko ankehitriny sahy mijoro vavolombelona amin'ny fanehoanao ny finoanao amin'ny fanononanao ny fanekam-pinoana apostolika iombonatsika ampino maneran-tany manao hoe mazo toerana isika ry miomana ao amin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra isika zao ry havana malala mielohan'ny itsangana amponompon'Andriamanitra anateraka ny 10 minitra ho an'ny tanora sy ny ankizy no anaovantsika ny hira fa 320 andininy faharoa.
Ambony aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray, Zanaka ary Fanamasina. Tonga amin'ny fotoana ho an'ny tanora sy ny ankizy izy isika, koa manasa anareo hitsangana diompina mivavaka isika. Vavaka isika. Andriamanitra misaotra fa manana fotoana manokana ho anay ianao, dia sokafanay ny fonay, ny sainay, ny fanahinay, andrenesana ny teninao, entina miatrika ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen. Petraka ianareo. Ny fotoana ho an'ny tanora sy ny ankizy androany dia miendrika fizarana, fa tsy tantara kely toy ny mazatra, kanefa miorina eo ambony tenin'Andriamanitra foana hatrany, ko manasa antsika hanokatra ny Baiboly ao amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany. Jeremia 1:30-1:2. Jeremia 1:30-1:2. Rehefa hita iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy, fitiavana mandrakizay no fitiavako anao, hoy izany no nampaharekako famindrapo ho anao. Andeha hoe averintsika indray mandeha. Fitiavana mandrakizay no fitiavako anao, hoy izany no nampaharekako famindrapo ho anao. Amen. Mahita tsara na daholo ve ny rehetra? Misy tsy mahita ve? Ezahako lazaina amin'ny teny ihany mba ho azonareo ny tiako ambara. Ity tanako anankiray ity misy ratsan-tanana 5. Samy manana ratsan-tanana 5 daholo isika. Dia androany hianatra isika mombana olona karazany 5 manodidina antsika. Raisintsika voalohany eto amin'ity akikely ity. Ity akikely ity dia ho arintsika amin'ireo olona manerana n'izao tontolo izao tsy fantatritsika, ary tsy mahafantatra antsika, ary mety tsy hifankahita sy tsy hifankafantatra amintsika mandrakizay. Raisiko ohatra hoe ireo olona teratany any amin'ny continenta Europa ve, na any ala Frantsa, na any Chine sy ny sisa maro hafa. Zay ity akikely ity ity manarakaraka ity indray ny moa filazantsika antsika ny teny gasy manara-pôna. Ity manaraka ity indray dia ho arintsika amin'ireo olona karazan'olona fantatrao fa tsy mahafantatra anao. Ohatra hoe olo malaza, mety hoe mpihira, mpilalao baolina sy ny sisa maro hafa. Zay ity tanana manaraka ity. Ity tanana manaraka ity tsy ho tondroko manokana fa ampiarahako eto izy tiany atao hoe fanondro adala. Ito indray dia ho arintsika amin'ireo olona mifanerasera amintsika isan'andro. Ohatra hoe mpiara-miasa, mpiara-mianatra, fa tsy voatery ho fantatritsika, tsy voatery hafantatra antsika. Zay tanana telo zay ny vitantsika. Ity tanana manaraka ity fantatritsika hoe fanondro. Ity fanondro ity indray dia ho arintsika amin'ireo fianakaviana misy antsika, izay nafantatra antsika tamin'ny mbola voateraka hatramin'izao fotoana iainantsika izao. Ingamba mazava be. Ity farany anankiray ity amin'izay mahita daholo ity tena zava-dehibe androany. Ity anankiray ity dia tonga olona tetỳ an-tany. Iza izany? Jesosy. Tonga olona tetỳ an-tany izy no fitiavany ny fitiavany anao, fitiavany antsika rakizy. Zay natongavan'i Jesosy tetỳ an-tany no ny fitiavany antsika. Ten'Andriamanitra io manao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany nampaharetako famindrapo ho anao. Raha indramitsika ny dika teny frantsay amin'io ten'Andriamanitra io dia ny famindrapo atao hoe bonté, na raha adikatsika amin'ny teny malagasy indray hoe fahatsarana. Izany hoe izay heverintsika ho fahatsarana rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika dia nomeny Jesosy antsika, nanomboka izy tonga tetỳ an-tany. Eny fony mbola tsy ary izy. Dia izao ireo anakefatra rehetrarehetra ireo, na mahafantatra antsika na tsy mahafantatra antsika,
mety andao antsika andray androany. Ireo anankiefatra ireo na mahafantatra antsika na tsy mahafantatra antsika mety tsy tena tia antsika, fa iza ilay tokana tena tia antsika? Jesosy ilay tokana tena tia antsika, Jesosy ilay manome fahatsarana rehetrarehetra ho antsika. Dia androany fifaliana ho anay ao sampana sekolalady no manao izao andro izao ho an'ireo ankizy tsy mbola niditra sekolalady, andao fa raikitra indray manomboka indray ny fianarana sekolalady, ao tsika mianatra misimisy kokoa ny fahatsaranaandriamanitra teo amin'ny fiainan'ireo olona rehetrarehetra atao anaty baiboly. Ho antsika ihany koa lehibe rehetrarehetra za tsy mianatra sekolalady intsony, afaka mampianatra sady mianatra ny mampianatra, fa ny fahatsaran'andriamanitra dia toy foana ary vaovao isan'andro antsika. Dia engane tena atsapa izany fahatsaran'andriamanitra, fahatsaran'i Jesosy ny fiainan'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika izany sika, dia ho an'andriamanitra ny voninahitra. Amen. Tonga amin'ny fotoana fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana, dia ndeha hiaraka mbombavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindro, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zoky-tianay ianao. Misaotranao izahay no ny fitiavanao anay, satria tianay tokoa ianao, matoa mamory anay eto amin'izao tempolinao masina izao, hihay no ny teninao. Ko mangataka ny fanahy masinao ary izahay Jesosy, hanokatra ny fo sy ny sainay, hahafahanay mihaino sy mirakitra ny teninao ao anatin'ny fonay. Reo an'ny mpanomponao izay mitendrenao, hamaky ny sesy ny teninao, dia ny fanahy masinao no hiasa ao anatin'izy ireo, hahafahany manatanteraka mamaky ny teninao. Ary eo koa ny mpanomponao izay mbola novidianao indray, hanambara ny hafatra avy aminao, dia aoka ny fanahy masinao hatrany no hiasa ao anatiny ao. Aiza ny manambara izay sitraponao tianao ambara aminay indray amin'izao alahady voalohany amin'ity taona vaovao izay diavinay ity. Dia mitenena ary tompo-tianay, fa vonintiaino anao izahay mpanomponao, dia amin'ny anara-masinao Jesosy Kristy zoky-tianay no anaovanay ny vavakay. Misaotra Jesosy. Amen. Ny soratra masina voalahatra ho vakiana araka amin'ny perikôpanio, fanekena taloha boky Isaia mpaminany. Isaia toko 420, raisiny amin'ny andininy 420 hatramin'ny andininy 720. Isaia toko 420, ny andininy 420 hatramin'ny andininy 720. Rehefa hita dia ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponao. Izao no lazain'i Jehovah izay nanafitra anao, sady namorona anao hatrany am-boka. Izao no Jehovah izay manao ny zavatra rehetra, izao irery no manenjana ny lanitra. Ny tenako ihany no mamelatra ny tany. Izao mahafoana ny famantarana lazain'ny mpibedibedy, sy mampahavery-saina ny mpanao fankatovana, ary mampiempotra ny olon-kendry ka mampody ny fahalalany ho fahadalana. Ary mahatoa ny tenin'ny mpanompoko, sy mahatanteraka ny saina atolotry ny hirako. Ary manao amin'ny Jerusalema hoe, honenana ianao, sy amin'ny tanànan'i Joda hoe, hatsangana ianareo, ka amboariko izay rava eo. Ary milaza amin'ny ranolalina hoe, tankina, fa ataoko tankina ny oninao. Ary milaza ny kirosy hoe, izy no mpiandriondriko, ka izay sitrako rehetra dia ho tanterahiny. Ary izy anao amin'ny Jerusalema hoe, hatsangana ianao, ary amin'ny tempolo hoe, ahorina indray ny fanorenanao. Amen. Hotohizana ny famakinany tenin'ny soratra masina. Filazan'ny saramasina araka ny Jaona. Jaona toko 5, raisina manomboka amin'ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny 7. Jaona toko 5, raisina manomboka amin'ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny 7. Hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo.
Ary raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony vaoteraka. Ary ny mpianany nanontany azy hoe, Raby io, iza moa nanota? Io lehilahy io va sa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamba izy? Jesosy namaly hoe, tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny, fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola atoandro. Avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao dia fahazavana izao tontolo izao. Rehefa nilazana izy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora, dia nahosiny ny mason'ilay jamba. Ary hoy izy taminy, andeha, sasao ny masonao any amin'ny farihy Siloama, izay atao hoe raha adika ny raina. Dia lasa izy ka nanasa, dia niverina nahiratra. Hofaranana variteny aho amin'ny bokin'ny Efesianina. Efesianina toko voalohany andininy 17 ary hofaranana amin'ny andininy 14. Efesianina toko voalohany andininy 17 ary hofaranana eo amin'ny andininy 14. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany, dia ny famelana ny fahadosoantsika araka ny hareny fahasoavany izay nataony be ho antsika tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra. Rehefa nampahafantariny ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony isika araka ny safidiny izay nokasain'ny tenany antanterahany fitondrana atao maharina patapotry ny andro voatendry, anangona ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy, na ny any an-danitra na ny ety an-tany, dia ao aminy. Ao aminy koa no nanaovana antsika ho lovany rehefa notendreny raha teo isika araka ny fikasany izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny akasitra amin'ny fony, mba ho fiderana amin'ny voninahiny izay nanantenan'i Kristy raha teo. Ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanareo. Eny, ao aminy koa ianareo rehefa natao nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Izany fanahy izany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalaina ho amin'ny tenany ho fiderana amin'ny voninahiny. Ray masino manasiana handre ny afatr'Andriamanitra isika riavana malala, ngataka amin'ny fanahy mason'ny Tompo isika ka ataontsika niry afadimy amin'ny fitopolo amin'ny zato, andiny ny faefatra sy ny fahadimy, andeha hitsangana ideran'ny Tompo isika. Mazo toerana ianareo ry havako.
ho aminareo ny riavana malala ny fahalalana tsara ny ten'Andriamanitra. Amen. Mahefa ny zavatra rehetra ny Tompo. Izany ny loha-hevitra banjinina amin'izao volana vaovao omen'ny Tompo atsika izao. Ny bokin'ny Isaia mpaminany, toko faha-efatra amby efapolo andininy faha-enina amby roapolo no akana ny afatra ho atsika amin'izao anio izao. Isaia toko faha-efatra amby efapolo andininy faha-enina amby roapolo. Reo malala rehetra amin'ny Tompo, tantara tsy zoviana amintsika intsony izay ambarany boky ny Isaia mpaminany, milaza ny amin'ny ilay Jerosalema sy ny jiosy tao aminy lasa kobabo tany Babilôna, kanefa tao anatin'izany Jehovah Andriamanitra naniraka ny mpaminany ilaza fa ho avy indray ny fotoana amerenany ireo olony sy vahoakan'ireo ho ao amin'ny taniny dia ao Jerosalema ka ho afaka mifambabony ny Babilôniana, dia izy Jehovah Andriamanitra no anorina indray ho fonenana azo itoerana ilay Jerosalema ravany fahavalo. Tsy vitsy ireo nandrabiraby sy tsy nino ny fahamarinana zany tenina amin'tonay Jehovah ny mpaminany zany. Nandao ny olona ho fanesona azy reo azy zany satria raha izay hita sy reto koa tao anatin' izany vanim-potoana zany dia Jerosalema rava ary olona resy, ka na ny sainy, na ny fanainy, na ny fivavahany, na ny fombany dia potika sy rava, tsy hita intsony izay everina ho maizy azy izany firenena zanak'Israely, olon'Andriamanitra, olona voatokana, firenena miavaka zany. Dia tsy gaga raha nisy ireo SOS sy rabiraby, satria raha ny kajin'ny olona sy ny fijerin'ny olona dia tsy ho tanteraka mihitsy zany, fa tao rediredy ny ilazany azy na dia mpaminany aza no nanambary zany satria ny rahan'i Jehovah ireo. Zany tontolo izany no indreo lazainy ny boky ny Isaia mpaminany eto, ka andraisantsika afatra avy amin'ny alalan'izao andininy fa enina amby roapolo izao. Mahefa ny zavatra rehetra ny Tompo, jerentsika izay ambarany andininy fa enina amby roapolo, raha tsitaka reo dia andeha hiaraha mamaky izany andininy tokana izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha malala amin'ny Tompo, misy zavatra telo lehibe entin'izao andininy fa enina amby roapolo izao anambarana fa mahefa ny zavatra rehetra ny Tompontsika. Raha ity tantara no lazaina teo ity ny amin'ny Jerosalema sy ny zanak'Israely na ny jiosy tao aminy izay rava sy potika, dia amin'ny fanatrehany izao tenin'Andriamanitra izao, amin'ny herin'Andriamanitra ilay mahefa ny zavatra rehetra, dia voapirofo tokoa fa izay tsy vita ny olombelona dia hain'Andriamanitra atao. Ka ny zavatra voalohany hitatsika eto anambarany ny soratra masina azy dia ny hoe mahefa ny zavatra rehetra ny Tompo ka mahatoa ny teniny mpanompony. Mahefa ny zavatra rehetra ny Tompo ka mahatoa ny teniny mpanompony. Ny laza sy nanambara ny mpanompony Jehovah ireo iraka dia ny mpaminany, ny laza ny amin'ny Jerosalema sy ny amerenan'i Jehovah azy indray ho amin'ny laoniny
rehefa nompotehany ny fahavalo nilazany amin'ireo zanak'Israely izay niparitaka rava izy sy ny maha izy azy satria tonga babo ny firenena jentilisa. Tao anatin'izany no nitenenany Jehova tamin'ny alalan'ny mpanompony izay nirahany nanambara fa Jehova no miteny sady atateraka izany fa averin' Jehova sy ho angoniny indray ny olony ary averiny sy ho angoniny eo amin'ny tany izay nomeny azy dia ilay Jerosalema tany ravo ka tonga azo nenana izany tanàna sy vohitra izany. Teo indrindra no nanehoan'i Jehova Andriamanitra fa Andriamanitra mahatoky amin'izay nilazainy izy, Andriamanitra marina amin'izay ambarany izy, ary izay lazainy dia hainy tanterahany. Raha ny malala ao amin'ny Tompo, Andriamanitra tsy mijery ilay mpanompony sy ny mety ho fahalemeny ilay mpanompony no hitatsika eto, fa irahany miteny ilay mpanompony ary izy no manatanteraka ilay teny no lazainy mpanompony dia ilay teny avy aminy ihany. Tsy sakana ho an'Andriamanitra mihitsy zany ny anatanteraka ny teny izay ampitondrainy ny mpanompony ninninona mety ho fahalemeny ny mpanompony, fa Andriamanitra mahatoa ny teny ny mpanompony izay teny avy aminy ihany. Miariary eto zany, miantsaantsy zany eto fa tanterahan'i Jehova Andriamanitra ny teny nampitondrainy ny mpanompony, hainy efaina ny teny nampitondrainy ny mpanompony. Ankehitriny amin'izao vanim-potoana izao dia ny fiangonana no mpaminany Jehova, ny kristianina manaiky hanompo azy ka hitory ny filazantsara no mpaminany Jehova. Tsy mijery ny fahalemenao izy, tsy mandinika izay mety tsy fahataterahanao izy, fa raha entinao ny tenin'ny Jehova amin'ny olona anankiray indrindra fa amin'izao taona vaovao izao ka irarinao soa ka ilazanao hoe ho aminao ny fiadanana mombanao ane Jehova, dia mariny zany ambara eto zany hoe mahefa ny zavatra rehetra ny Tompo ka mahatoa ilay teny n'Andriamanitra nambaranao, satria zay no anehoany fa mahatoky amin'izay nasainy nambaranao izy Jehova Andriamanitra. Rehefa malala ny fampiarahaba sy ny fampirahasoa isika noho ny taona vaovao 2024, tenin'Andriamanitra no nampiasaitsika sy nampitaitsika ho amin'ireo namatsika ireo. Androany ny Tompo ny teny aminao fa mahatoa ny tenin'ny mpanompony izy izay nampitondrainy azy ho anao, koa matoky ny fahatanterahany zany fa Andriamanitra marina io Andriamanitra izay tompontsika io. Ny faharoa, raha miteny Jehova hoe hamerina indray ny olony ho eo amin'ilay taniny ary hanangana indray ilay tanàna efa rava, dia tsy ny mpaminany ihany no nantsony Jehova ho mpiara-miasa aminy hahazahoany manatanteraka ilay teny fikasana, fa nanjentilisa azy ho pirofo hoe tsy ianao sy izay mahizy azy ianao fa Jehova sy izay mahizy azy azy, ilay marina ka manatanteraka ny teny izay nampitondrainy dia ilay mahefa ny zavatra rehetra ka na jiosy na tsy jiosy dia hain'Andriamanitra ampiasaina hanatanteraka ny teny izay teny fikasana ho an'ny olony. Kirosy mpanjaka ny Persia, jentilisa no nataon'Andriamanitra ho iraka
hanatanteraka izany teny fikasany zany, ka tsy mpaminany mpanambara zavatra diso ny mpaminany Jehova, fa mpaminany manambara zavatra marina, fa ny endriky ny fanatotirahan'i Jehova niny nambarany mpaminany iny dia pirofo fa mahatony teny ny mpanompony Jehova, satria Kirosy mpanjaka eto no nataony Jehova ho fitaovana ampelantanany, ka namoaka didy nanambara ny ivoahan'ireo jiosy avy eo amin'ny fahababona iverina amin'ny taniny. Ny mpanjaka Kirosy no nataony Jehova namoaka didy ho fananganana indray ny tanàna sy ny tempolo efa rava tao amin'izany Jerosalema izany. Rehefa malala ao amin'ny Tompo, manana fahefana Andriamanitra, ary tsy etoaina ny fahefana omen'Andriamanitra, fa izy no nanambara sy mbola nanambara atany amin'ny bokyny mpaminany Ezekiel toko 9:30, izao Jehova no miteny ho izy sady ahatanteraka an'izany. Profon'izany ny nahatonga ny vahoaka Israely niverina indray ampilamina tao amin'ny taniny sy nananganana indray ilay efa rava. Anio ianao mandray izany teny izany, teny avy amin'ilay tsy mivomalitsy anio, ary mandrakizay izany teny maneho aminao fa izy Jehova Andriamanitra no mbola miteny sy mampiteny ny mpaminany, dia ny fiangonany zany, dia izy raha manaiky hitondra ny hafany zany, fa izy Jehova Andriamanitra mbola vonona ny ato izany lazainy soratra masina zany, na izy ireo lazainy mpaminany arak'izany. Andeha ho jerentsika izay lazainy sy nanehon'ny Jehova Andriamanitra an'izany teo amin'ireo mpianany. Tatsika amin'ny Marka 9:20, zao no voasoratra ao, fa izy ireo kosa dia lasaka nitory teny tontolo eny, ary ny tompo niara-ny asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nombazy. Midiky zany fa asainy miteny ianao, dia izy no manatanteraka an'izany, fa mahefa ny zavatra rehetra izy ka mahato ny teniny mpanompony. Miteny ny fiangonana eo anivon'ny firenena, miteny ny fiangonana eo anivon'ny fiarahamonina, miteny ny fiangonana eo anivon'ny tokantrano sy ny fiarahany fianakaviana manontolo. Miaino ny olona arak'izany, zay lazainy ny mpaminany dia ny fiangonana zany. Mino ve izy sa tsy mino? Ny ten'Andriamanitra dia milaza androany manao hoe mahato ny teny ny mpanompoko ao ho Jehova. Tsy maintsy tanteraka reny, tsy maintsy miseho reny, fa Andriamanitra manana ny fotoanany isehony zany. Ny taomana anao sy taomana ankehitriny dia zao, henoy izay ambarany ten'Andriamanitra, mando ny tenany amin'izay ataonao, fa ny ten'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka amin'ny fotoana izay iverin'Andriamanitra azy, fa mahefa ny zavatra rehetra ny tompo, ka mahato ny teny ampitondrainy ny mpanompony. Dia asakasakao tsy ino, asakasakao tsy andray, fa ny hoavy ny fotoana, fa maro ireo efa tsy nino, maro ireo efa tsy nandray, toy ilay nilazany Jesosy ny ananganany indray ny tempolo afaka hatelona, fa nangasiasy sy ny torakovotra ireo tsy nino, ko aza miandry izany, fa minoa fa izay teny nambarany taminao dia hainy ho tanterahany. Ahoana hoe? Satria mahefa ny zavatra rehetra ilay tomponao, koa raha mbola mandray ianao ny tenin'ny tompo ampitondrainy ny mpanompony matoky, fa tsy maintsy tanteraka aminao izany teny izany, fa ny teneniny sy nolazainy ho anao olony zany. Faharoa amin'izao afatra izao, mahefa ny zavatra rehetra ny tompo, ka mahatateraka ny sainy iraka. Zay no ambara amin'ny 9:20 io,
mahatateraka ny sainy iraka. Izay ambara fa iraka eto dia ilay ilazaitsika teo hoe mpanjaka ny Persia. Io Persia io le Iran amin'izao fotoana izao. Mpanjaka jentilisa fa nantsoiny Jehova ho mpiara-miasa aminy ahatateraka ny teny fikasana. Ary zay le mahatonga ny ilazana hoe mahefa ny zavatra rehetra izy fa ainina ny mampiasa ny jentilisa aza ahatateraka ny teny fikasana. Dia io mpanjaka Persa io Kirusy jentilisa io no nanatanterahany Jehova ny teny zay ambary eto amin'ity 520 ty hoe mahatateraka ny fisaina ny iraka, satria nantsoiny dia nirahy anafaka ny olony ity mpanjaka jentilisa ity. Raha jerenany hoe mpanjaka jentilisa, inona moa dia zay isairanany ao anatiny zany mahababo ny zanak'Israely zany? Samy hafa finoanany e, samy hafa fanaoany e, fa izao ny asy Jehova tao anatiny. Dia rehefa jerentsika izay ambarany io 520 sy ny manaraka rehetra eo, dia tena Jehova mihitsy no nahatateraka ny sainy Kirusy hanaiky fa mendrika ny ahafahana ny zanany, ary mendrika ho atao ny tanàna, mendrika ny hatsangana indray ny tempoly ao Jerosalema. Tena fisainana mifanipaka be mihitsy no indreo hitatsika eto ka mahampitolagaga ny mpandinika hoe tena Kirusy ve? Tena ilay mpanjaka jentilisa ve? Izy ve ny mamoaka ny babo tao Babilôny ka mamerina azy ery? Tsy mahampino a! Tena izy ve no mamoaka didy amoaka an'ireo sy manampy anangana ndray ny tempoly hivavahana amin'ny Jehova Andriamanitra? Mahagaga! Dia izay le Jehova mahefa ny zavatra rehetra ka nanosain'ny olona izay tsy heverinao azy, dia hainy Jehova hidirana mba hatateraka ahatomombana hamolavola sainy zany olona zany izy mba ahatonga azy anao ny sitrapon'ny Jehova. Zany no Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra an'io Jehova Andriamanitra io. Dia tanteraka izay ambarany soratra masina. Raha mijery ao amin'ny Luka 4:20 dia izao no ambarany soratra masina: fa izao no hanome anareo vava sy saina izay tsy azo ny fahavalonareo rehetra valiana na resena. Zany hoe Jehova mihitsy, Andriamanitra mihitsy no mitsofoka ao anatin'ny sain'ny olona ka namanana sainy ratsy azy izy teo aloha, rehefa miasa ao amin'ny Andriamanitra dia tonga manana saina afaka manatateraka somatsara ny sitrapon'Andriamanitra izy. Sy aitoaina ny herin'Andriamanitra. Mahay manova olona Andriamanitra, mahay manova sain'Andriamanitra mba hatateraka ny teny fikasana. Ary izay no tokony hampiaiky atsika. Fa i Davida aza ao amin'ny Salamo 2:4 dia nandray koa zany rehefa no mipetraka teo amin'ny andraikitra izy, dia hoy Jehova: hanome anao araka ny fonao anie izy, ary hatateraka ny fisainanao rehetra. Tonga nanana saina, ary zay no anaporofona fa marina izay le teny nambaran'ny anjely fa ny anarana dia mpanolotsaina. Rehefa malala mahefa ny zavatra rehetra ny Tompo ka mahatanteraka ny saina ny iraka.
ianao no iraky ny tompo, hain'ny tompo ny mahatateraka ny sainao, mahalavorary zay eritreretinao, maneke ary manaova mihoatra noho ny kirosy. Fa tonga olona manana ny maizy azy izy, ka tsy tahaka izay nijerena azy teo aloha intsony no hijerena azy rehefa nanaiky sy nandray ny sain'ny tompo nomeny azy dia ny amin'ny hataterahany teny fikasana. Meteza koa ianao tolora ny tompo saina mba hatateraka ny teny fikasana rehetra, mba hatonga anao olona mpanatateraka ny sitrapon'Andriamanitra tahaka ny kirosy mpanjaka jentilisa eto. Rehefa malala nanana izay tahotra ny amin'izay ho avaliny ireo notsaraina teo anetrehan'ny sinedriona tamin'ny andro, nanana izay tahotra noho ny anatrehany any Farao ilay Mosesy, nanana tahotra ifanatrehany amin'ireo tontolo mpiarahamonina ny mpianatry ny tompo rehefa lasa ny tompo. Saingy zao mahefa ny zavatra rehetra ny tompo ka mahatateraka ny sain'ny iraka. Ekeo ny mahahiraka ny tompo anao, fa ampy ny heriny ahatateraka ny sainao hiatrehanao ny androany sy ny ampitsonao. Taona vaovao zao, toe-tsaina, toe-po, fomba fijery, tohinona ny anananao tamin'iny taona 520 mbola ao anatin'ny taona vaovao siko zao, mbola ty ampiandohany. Ekeo ny fahefana ananany tompo hahatateraka ny sainao ho amin'izao taona vaovao zao, fa manana fahefana amin'izany io Andriamanitra io, mba ho tena neo ny voninahiny ianao fa tsy hanala baraka azy. Naneo ny voninahiny kirosy fa tsy nanala baraka nanamotika azy na de jentilisa azy. Ho ambakan'izany fa ianao meteza hanaiky iasan'ny fanahin'ny tompo ahatateraka ny sainao mba ho iraka mahatoky amin'ny mahafiangonananao ianao. Fa izy no mamolavola, izy no mapita ao anatinao izany saina izany mba ho sainao ka tsy misy izay ho lazainao na ho ataonao ifanohitra amin'ny sitrapony, ary hitondra soany manodidina anao izany saina avy amin'ny tompo hanehony ny fahataterahanao izany. Fahatelo amin'izao afatr'Andriamanitra izao, mahefa ny zavatra rehetra ny tompo ka manangana izay rava sy manamboatra ireo simba. Eto amin'ty andininy fahenam-roapolo ity de nilaza faharavana izay tiany tompo foanana ka havaozana indray ny soratra masina. Jehova, misy mpisolo tena tapisaka mihitsy ao, izy mihitsy no miasa, izy mihitsy no manangana. Fa rehefa jerenao ny fahampitehana dia sady olona no zavatra. Ireo ny potika, potika ny fisainan'ny olona, potika ny fiavahana, potika ny finoana, satria nobabony izy. Potika ny tanàna, satria norobainy izy. Jehova miasa, Jehova miteny fahatateraka an'izany fananganana indray izany. De mety tenao hoe zany ve ho vitan'ny olona? Tsy vitan'ny olona, fa efa n'Andriamanitra zany. De ambariny eto fa izy no anangana, anangana indray, hampijoro indray. Rehefa malala ao amin'ny tompo, Jerosalema aza vitany,
ny zanaky Israely aza ny taterahana maika fa ianao zay malalany. Fa inona ny nanomezana anao ny taona vaovao sy ananganany anao va? Inona ny nanomezana anao ny taona vaovao sy ho anavozany anao va? Mahefa ny zavatra rehetra ny Tompo koa mifalia am'izao taona vaovao zao. Fa marina am'izay rehetra mino azy izy tenin'ny Tompo io, fa izy no anangana anao indray, anangana ny asanao, anangana ny fiarinao, anangana indray zay mety ho fahasalamanao tahaka zay nananganany any Jerosalema. Mety misy olana eo amin'ny fiainanao, mety efa mietreritra tahaka zay netreretan'ny zanaky Israely ianao hoe zay no vitany amintsika, fa na fivavahantsika azy no pitehan'ny olona. Tsia hoy ny Tompo, fa haiko ny manangana ary zaho no manangana. Aza mietehitra amin'ny herinao ry Israely eo, aza mietehitra amin'ny fahalalanao sy ny traikefanao, fa avelao Jehova iasa. Fa rehefa navela iasa Jehova, nanana fomba fiasany izy dia nasehony hoe mahefa ny zavatra rehetra izy, nitsangana ny tempoly, niverina ny jiosy, nanana na izy azy indray ny zanaky Israely ary mandraky tiany androany. Tiany Tompo am'izany koa ianao am'izao taona vaovao zao, te hanangana anao indray amin'ny finoana matanjaka izy, amin'ny fitiavana tsy azo songozonina izy, amin'ny fanantenana maharitra izy. Ry malagasy avako, perikeo miteny aminao izao amin'ny alalan'ny mpaminany teny fiangonana zany. Tsy tian'Andriamanitra ary tsy sitaka Andriamanitra zany hoe apotika ny azy zany, arava ny vahoakany zany, asimba izay anehoany voninahiny zany, de tsy iza fa ianao zany. Koa matoky azy, fa mahefa ny zavatra rehetra ny Tompo, izy no anangana indray izay efa rava, izy no amerina inao indray ho amin'ny laoniny arak'izay nanamboarany ianao, arak'izay nanefeny ianao, arak'izay nahariny ianao, arak'izay nametrahany ianao. Fa minanana an'izany tany amin'ny mpiandohany izy, de izy no iasa ao anatin'izany. Fa tena napetraka de zao, avelanao iasa ve izy, ekenao ve izy iasa eo aminao, sotra ihany ny angatahany aminao. Ny eninao androany amin'ny fosin'ny fanahy, anazany sisa. Ny fanekenao amin'ny fosin'ny fanahy, fa anazany sisa. De ho hitanao ny fiasan'Andriamanitra fa izy lay inteny sady ahatateraka zay rehetra nolazainy. Rehefa malala maro ny tsy nino an Jesosy, raha miteny izy, maro ny eritreritra fa fandrebirebena izay nambaran Jesosy, raha miteny izy. Maro ny laza fa sinema fotsiny zany ataon Jesosy zany raha niasa izy. Fa ireo olona rehetra ireo nanenina tamin'izay toetra nananany tao anatin'izany. Fa rehefa niteny Jesosy de hitan'izy ireo fa tanteraka avokoa zay nolazainy. Ary rehefa niasa izy de hita fa nisy vokany tsara, sitana ny marary, malady ny mareny, nahiratra ny jamo. De ireo niaiky sy nanaiky ireo fa hain'Andriamanitra kay ny manatanteraka zay rehetra nolazainy. Meteza ho isan'izay mino, fa aza mba ho isan'izay tsy mino. Fa mahefa ny zavatra rehetra ny Tompo, ka mahatony teniny ny mpanompony, mahatateraka ny sainy izay hirahiny, ary manangana indray sy mamerina amin'ny laoniny izay efa rava. Fiangonana malalo, ianao no antefany zany teny zany. Koa mifalia eo ny Tompo, fa manana ilay mahefa ny zavatra rehetra ianao, izay rehetra renao ho toa aminao, ary meteza ho iraka ny Tompo hahatateraka ny sainao sy ny fisainanao, de enao azakivy fa ho avy ny fotoana ny Tompo mihitsy no anangana, ary zay atsangan'ny Tompo tsy misy maharava izany, fa tsy mahafoy ny azy izy, tsy mamela ny azy ho resy izy. Tianao ny Tompo, ary izy tianao no anangana anao ho porofo-pitiavana anao ry Madagaskara malala ny Tompo. Amen.
Mbola hiary vavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, endre ny hafalianay fa nomenao ny taona vaovao. Hoy indrindra ianao hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra, satria ianao no nahary ny zavatra rehetra, dia ianao ihany no mahay manavao izany eo amin'ny fiainanay. Nampianarinao anay teto androany fa Mahefa izay rehetra mahakasika ny mombanay ianao. Eny fa na dia atao anatin'ny fahababoana azy izahay, dia vitanao no nanafaka anay. Taio reto kristianina marobe tony eto androany, anaiky izany fahefanao izany. Anaiky ianao Andriamanitra amin'ny fony manontolo, amboary ny lalan'izy ireo ry Tompo amin'izao taona vaovao izao. Azahoanay manaradianao sy manao ny sitraponao. Mivavaka aminao izahay ho an'ny mpitandrina, ny mpiandraikitra rehetra eto anivon'ny fiangonana, ny sampana velona rehetra, mba ahafahan'izy ireo mampandroso ny fiangonanao sy ny asanao. Koa tafio ny herinao izy ireo ry Tompo, ary tolory saina avy amin'ny fahefanao. Jereo manokana ny fiangonana mba hiely manerana ny sahany ny fahefanao, ka hijoro vavolombelonao avokoa ireo kristianina rehetra ao anatiny ny amin'izany fahefanao izany, satria tsy misy tsy hainao Andriamanitra tao, ary izy ireo no vavolombelona izany eo anivon'ny firenenay. Taio ny marary rehetra, naiza toerana misy azy ireny, mba ho sitrana, kasihonao izy ireny. Jereo ny malemy mba hatanjaka, jereo ireo mivesatra olana samihafa mba ho afaka, fa tsy misy tsy hainao Andriamanitra atao. Mivavaka aminao izahay ho an'ny Madagaskar, mba hanjakan'ny fahamarinanao. Jereo ny malagasy tsy hankanavaka Tompo, izay samy miandrandra fiavaozana eo amin'ny fiainany. Mafy loatra ny vesatra entin'ny firenenay, ka miandrandra ny fahefanao izahay, anafaka anay amin'izany rehetra izany, satria hainao atao ny zavatra rehetra. Ny mpitondra rehetra isanambaratongany dia taio mba hatahotra anao Andriamanitra, mba hanana hery entina manavao ny firenenay avy amin'ny alalan'ny sitraponao, mba hanjaka eto amin'ny firenenay ny ry Tompo izany fahamarinanao izany, ka na ny aretina izay miazo azo sy mieloelo eto amin'ny firenenay azy, dia vitanao ny mandrava izany, koa mangataka sy mitalao aminao izahay, mba tsy handaitra amin'ny malagasy rehetra izany aretina izay mieloelo eto amin'ny firenena izany. Enao mihitsy no niteny taminay androany, fa izay teny nambaranao taminay dia tsy maintsy tanteraka, koa aoka ny fahefanao irery ihany no hanapaka ny fiainanay, ary anangana ny ravy ianao, satria ianao Jehovah Andriamanitra no miasa ho an'ny taninay, tahaka ny nanangananao any Jerosalema. Atambatra izany vavaka izany ry Tompo, amin'ny alalan'ilay vavaka nampianarinao ny mpianatra ao fahizay manao hoe: rainay izay ny an-danitra, mamasina anie ny anaranao, mitonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ity-tany takany an-danitra. Omeo anay aloha izay hanina sahaza ao anay, ary mamerana elikay tahaka ny nameranay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafana ny ratsy, fa hanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Izao no hafatra avy amin'ny Tompo anterina indray. Hoy izy: fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, ary izany namparetako famindrampo ho aminao. Ho toa aminao ane ny tsodrano, tondronina amin'ny anaran'izy Tompo.
ny fiadanana ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo, ny fahasoavana ane ho amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompo amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Azo toerana aokanao vavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina